araka izany iranay izany ry tompo, fantatray fa tianay ianao ka nidina tetỳ an-tany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Hitondra ny aretinay, hitondra ny fijalianay, hiara-dalana aminay ary anaiky ho faty ho anay. Matoky izany famonjena izany izay. Koa avia mitenena indray, mampahireza araka ny fombanao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny Isaia toko 7:1 ka hatramin'ny 9 no isy ny afatry ny Tompo ho anao ry fiangonan'ny malala amin'ity Noely ity. Raha ny haino tsara ny vaky teny isika dia teny fampanantenan'Andriamanitra ho an'ny zanak'Israely. Eny ho an'izao tontolo izao. Ilay Isaia toko 7:1 ka hatramin'ny 9. Tsy moramora nefa ny manambara izany tamin'ny andro ny Isaia mpaminany. Fa raha lazaina vetivety ny contexte dia izao. Tany amin'ny taona 700 talohan'i Jesosy Kristy no nanambarany Isaia ireo teny fampanantenana amin'ny 1 ka hatramin'ny 9 ireo. Manomboka miamarefo ny eran'ny fanjakan'ny zanak'Israely satria niady an-trano. Ka nanjary ny zara roa, ny fanjakana avaratra izay Samaria ny renivohitra sy ny fanjakana atsimo Jerosalema ny renivohitra. Miady an-trano, misotasota amin'ny fanjakana atsimo ny fanjakana tao avaratra. Ny fanjakana tao avaratra ny ray petsapetsa tamin'ny vahoaka sasany avy any Siria. Dia taitra hiahaza mpanjaka tao amin'ny fanjakana atsimo. Raha tokony hitady vonjy sy antehitra amin'Andriamanitra, inona no nataony? Lasa izy nitady vonjy sy nanao alliance tamin'ny Asirianina. Samy hafa ny Sirianina sy ny Asirianina. Ny Asirianina dia karazana empira lehibe. Nitambarana firenena Arabo maromaro tamin'izany. Ao anatin'izany Irak, ao anatin'izany Iran, ao anatin'izany Turquie, ao anatin'izany Liban, ao anatin'izany Syrie. Matanjaka be izany ty le Asirianina ty. Mitady fahefana, manjakazaka, manafika etsy sy eroa, malaza vahoaka sy fanjakana masika. Mazava ho azy, nandresy mora ho azy, nandresy mora ho azy ny tao avaratra ny Asirianina izay natsony ny fanjakana tao atsimo. Ary satria ity empire ity mitady arena, mitady fahefana, dia tsy nanaiky moramora fa nobabony izay arena rehetra azo nobabona tao. Ary nobabony koa ny olona izay azo nobabona dia noentina nobabona tany Ninive izay renivohitra Iraka. Vokany tena mahatsiaro miaina ao anatin'ny aizina ny zanak'Israely. Andevozina tsinona, tsy afaka mivavaka amin'ny Andriamanitra izay tokony hivavahana. Mahatsiaro ao anatin'ny fijaliana. Mahatsiaro aizina na dia ny fiainana ara-panahy na ny fiainana ara-nofo. Ary dia ny marina taminy ny voalaza ao amin'ny Isaia toko 9:22 hoe dia samy hivezivezy any amin'ny tany izy rehetra sady mahantra no mosarena. Ary rehefa mosarena izy dia ho sosotra ka hanozona ny mpanjakany sy hanozona ny Andriamaniny. Dia zany tokoa no niseho, nanozona ny ahaza mpanjakany zanak'Israely. Zao ve ny fiainana? Satria tena tao anatin'ny aizina ary nanozona n'Andriamanitra. Eo indrindra no atongava ny Isaia toko 7:1 teny hoe ny olona izay mandeha maizina dia hita mazava lehibe. Izay mitoetra ao amin'ny tany ariko ny fahafatesana. Zany fanandevozana zany, tsy ianao ny tompony ny hoavinao sy ny ampitsonao. Zay ataony ny mpanandevo anao, mety ho faty an'io ihany ianao. Aliko ny fahafatesana. Fa izany ho izy hiposahany mazava. Ary dia izany no nakako ny loha-hevitra izay banjin'ny Efitsekemo amin'ity volana ity manao hoe an'ny tompo ny fanjakana. An'ny tompo ny fanjakana satria voalohany Andriamanitra ny tompo ny fotoana. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahay mamakivaky ny fotoana lava be.
Mazava ho azy fa ny andininy fahadimy zay aitsika tsara. Averiko amin'ny anaran'ny tompo manao hoe fa zaza miteraka ho antsika, zaza lahy no omena antsika ary ny fanapahana dia ho antsorony. Mazava ho azy fa milaza ny amin'ny aterahan'i Jesosy Kristy zany. 700 taona aty ho aoriana. Asa raha azotsika tsaina tsara zany. Farafahakeliny zany taranaka 7, génération 7 no efa maty. Zay vao tanteraka lay teny faminaniana. Ka na dia efa maty azy Isaia sy ny générationy ny tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka. Ary sambaritsika taranaka teoriana afaka manamarina an'izany. Teraka tokoa Jesosy Kristy ka manjary mankalaza ny Noelitsika hatramin'izao. Planin'Andriamanitra efa hatramin'ny voalohany ny atongava amin'ny teny ho nofo dia ny atanteran'izany amin'ny fahaterahany Jesosy Kristy ankalazatsika ankehitriny. Ny planin'Andriamanitra niza milaza azy ho fanjakana matanjaka tsy misy mahasakana, tsy maintsy tanteraka. Rehefa misy planin'Andriamanitra ho anao dia tsy maintsy tanterahana zay. Tsy misy mahasakana an'izany. Manana ny fotoana ny Andriamanitra ary manana ny fomba natanterahany azy. Tsy araka ny eritreretin'ny olona mpanjaka ve dia any an-tranombo no teraka. Dia ny mpiandry-ondrony mba ilazana voalohany mahita ny momba azy. Asehon'Andriamanitra ny fanetretenany fa feno fitiavana. Isika ny mila mahana faharetana sy fahatokiana araka ny irantsika teo. Tompon'ny fotoan'Andriamanitra. Ka io ilay fotoana nidinan'Andriamanitra amin'ny fomba mahagaga io dia manjary manamarika amin'ny fotoana n'izao tontolo izao. Rehefa teraka Jesosy Kristy dia ekeny ny civilisation rehetra fa mizara roa ny fotoana ety amin'izao tontolo izao. Alohan'i Jesosy Kristy, before Christ, aorianan'i Jesosy Kristy, after Christ. Tsy izany daholo no ampiasaintsika rehefa mianatra tantara, manamarika ny fotoana n'izao tontolo izao. Satria tena tompon'ny fotoana koa ilay nateraka, ilay alpha sy omega. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo anao, manana azy eo am-ponao, tsy mampatahotra anao ny ankehitriny. Ary mahana fahatokiny anao ny amin'ny ho avy. Na fianarana, na asa, na fitiavana, na fiainam-pianakaviana. Matoky azy fa tompon'ny fotoana izy. Any tompon'ny fanjakana satria faharoa tompon'ny hery rehetra izy. Tompon'ny hery izy. Zao ny mbalaza amin'ny andininy voalohany verifiany. Ny olona zay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe. Zay mitoetra amin'ny tany aliko ny fahafatesana no hiposahany mazava. Araka ny nambarako teo hoe be dia be ny firenena natanjaka tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Mampatahotra. Tsy hainao fa dia tia hanafika tapitapika eo dia manafika. Anisan'izany ny Asiriana zay alliance na firenena arabo maromaro efa notany saiko teo. Tena mampatahotra zany. Fa zao no izy nasehon'Andriamanitra ny heriny. Aizina tokoa ny anany zanak'Israely. Rehefa noentina ny baibona tsy afaka mivavaka amin'ny Jehova Andriamaniny. Dia hoe andevo. Ary rehefa taritina amin'ny fiainantsika kristianina zany dia hoe rehefa andevozon'ny Satana isika dia tsy afaka mivavaka amin'Andriamanitra. Aizina ny fiantson'Andriamanitra n'izany fiainana izany. Angamba tonga mivavaka anao anio fa Noely. Misaotra an'Andriamanitra, misaotra anao. Palazaina aminao amin'ny anaran'ny Tompo izany hoe raha andro anankiray na andro roa na telo ao anatin'ny taona ihany no ankanesanao ty am-piangonana dia mbola miaina anatin'ny miaizina ianao. Ary tsy afaka manafaka ny tenanao anatin'izany ianao. Fa mila mpamonjy ianao. Tsy misy hery afaka hanafaka anao eny an-tanan'ny Satana zany raha tsy ny herin'Andriamanitra ihany. Zay ny tadio, firifiry moa ny olona, andevoziny ny toka sy ny rongony, ny sambo sy ny fijangajangana, sy ny sisa rehetra tsy voatanisa, ny penimpenina, lany ny fotoana, lany ny vola, simba ny fahasalamana, simba ny fiainam-pianakaviana. Te hiala, fa tsy afaka miala amin'ny tenany samirery, satria efa miankin-doha. Fa isaorana ny Tompo ireo olona mijoro vavolombelona.
afaka rehefa mitodika tamin'i Jesosy Kristy, rehefa mibebaka tamin'ny fony afaka. Tsarovana ny tenin'ny tompo hoe raha ny zanaka no manafaka anareo ho afaka tokoa ianareo. Tena fanafana ny novely efa tonga Jesosy Kristy, tsy lavitra antsika intsony, ao am-ponao izy, manampy antsika andresin'ny fahavalo izy. Hoy aho hoe ny fahavalo ny zanak'Israely tamin'izany, ary tsinganina manokana ny Asiriana, tena masika, tena mamba fahefana, te hanjanaka foana, te hanafika, linady, mitratrevatrevo. Fa hoy ny voalaza eo amin'ny 9:4 momba an'izany, ny kiraro izay mitrevatreva fandeha eo amin'ny fiorakoraky ny ady sy ny fitafiana mihosin-dra dia samy hodorana, eny ho kitay atoaka amin'ny afo izy. Rehefa tonga tokoa ny fotoanan'Andriamanitra dia tanterahana izany. Io aliansa matanjaka be io rava tamin'ny taona 500 ary tena faravana mahatsaravina satria nodorana, tena nodorana natao tahaka ny afo kitay, satria le Andriamanitra mahery no miady amin'ny fahavalonao. Ary mbola tanterahan'Andriamanitra amin'ny fahafenony izay fandraisana feno any Satana izay fahavalontsika izay rehefa hiverina eny amin'ny raon'lanitra indray Jesosy. Andriamanitra mahery, izay ny voalazany ao amin'ny Isaia 7:5, ty Andriamanitsika ty. Nefa ny heriny tsy hoentiny manafika sy mampatahotra, manandevy tahaka nataon'ny Asiriana, fa hoentiny maneho fitiavana. Ny fandraisen'Andriamanitra, ianao mandray ny fitiavana, ianao babony famonjen'i Jesosy Kristy. Aoka tsy salasala intsony amin'izany fitiavan'Andriamanitra zany, ka hoe mbola hitady hery fanampiny any amin'ny sampy indray, na sampy araka ny fomban-drazana na sampy moderna. Aoka hiala ao an-tsaintsika ny hoe zay voapirofo anaty siansa ihany, fa misy ny hery ny fanahin'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika. Mafisy ny iratsika protestanta fa 370 manao hoe mba matoky ny hery tsy hita izay voatahirin'ny ray ho anao. Fa 3 sady farany, amin'ny tompon'ny fanjakana satria izy ny tompon'ny famonjena. Rehefa mandinika ny fiainan'ny zanak'olombelona itsika dia mahita fa samy mitady famonjena daholo ny olona. Ao no mitady famonjena amin'ny alalan'ny fahalalana fotsiny na ny fikarohana ara-tsiansa, ao no mitady famonjena amin'izay verina fahery miafina nefa mazava ho azy faherina Satana ny eo ambadika ao. Ao no mitady famonjena amin'izay olona veriny fahelita eo amin'ny fiainana. Nefa dia zao no ambara amintsika, tsy misy famonjena azo tsika ka halala tsika amin'ile aizina voalaza raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy ihany. Zay no mahatonga amin'ity planin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ity hoe zaza miteraka ao antsika, amin'ny 5, zazalahy no omena antsika. Magaga zany précision zany, zaza aloha zany ho ateraka, zazalahy avy eo. Ary dia mifameno amin'izay voalaza ny amin'ny Luka 1:1-3, indro hito hoe jaza ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataonao hoe Jesosy. 700 taona nefa ny elanelan'izany Amerikana. Milaza amin'ilay zava-mahagaga ataon'Andriamanitra dia le hoe ny fatanterahany teny ho tonga nofo, incarnation de la parole de Dieu. Zava-miafina nefa izany. Tena Andriamanitra mikaly ny atsipiriany raha nahary zao rehetra zao sy mitondra ny fiainany mino. Izany le Andriamanitsika rehefa manao zavatra dia mikaly tsara, tena amin'ny atsipiriany mba hananantsika fiainana. Tsika samy mba nianatra ihany na manao fikarohana tsotsotra fotsiny ary ianao amin'ny internet eo dia ahita isao hoe firy moa ny isan'ny taova ao anatin'ny vatantsika eo hatramin'ny madinika indrindra. Inona avy no asan'izy ireny na ny tsiranoka rehetra ao anatintsika, firy ny isan'ny ozy hatramin'ny fotoanana madinika indrindra. Fa zany no ahian'Andriamanitra mba havelomantsika. Mainka moa fa amin'ny atsipiriany amin'ny fiainanao, mahereza miatehitra amin'Andriamanitra. Le Andriamanitra mahagago ny 5, satria Jesosy Kristy dia ambony ny anarana rehetra ny anarana noho ny Filipiana 2:7, ary tsy misy anarana hafa azon'ny olona famonjena
raha tsy ao amin'ny any. Ny Andriamanitsika no mahavitany hoe ao anatin'ny aizina ny zanak'Israely fa mbola lasa mamangy, lasa miresaka, lasa maneraka olona tahaka ny Isaia-paminany. Mety mandalo zavatsarotra ianao, fa zany ny fiainana tany. Fa mandre zao afatra zao ianao, mamangy anao zay ny tompo, ary te hanafaka anao anatin'izany sarotra zany, fa zany ny fampilaniny hatramin'ny voalohany. Ry havana, ny Noely fotoana miavaka ety amin'izao tontolo izao. Nambarako teo ny hoe manjary mizara roa ny fotoana ety amin'izao tontolo izao. Zany hoe Jesosy Kristy no ivo ny tantara. Rehefa mivoaka ny antsika mahita eny rehetra eny, ohatrany hoe misy alita miato kely daholo izao tontolo izao. Eny an-dalan'izay dia mifampiresaka hoe ndry ary nakaiza letsy nalahady teto, dia hoe naletsy mpivavaka mpivarotra andro alahady aza mba mijanona rehefa Noely. Ekely izao tontolo izao hoe tena fotoana miavaka. Anehoana mihitsy hoe misy tompony fanjakana, misy andriany fiadanana, manome fiadanana ny olony. Tsy mandisy fanantenana ilay mpanjaka tahaka ny Ahaza, mpanjakan'ny Joda tamin'ny fotoan'andro, fa tena manome fiadanana, ary indrindra fiadanam-po ho an'izay tsirairay mibebaka tokoa. Ka tsy handalo fotsiny aminao anie ity Noely indray maka ity. Amen. Chers amis, notre méditation pour aujourd'hui est tirée du livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 6. Le thème est « Le royaume appartient au Seigneur ». Il est toujours nécessaire de rappeler que l'ultime royaume appartient au Seigneur. Le royaume appartient au Seigneur car premièrement, il est le vrai Dieu du temps. Vrai Dieu du temps. Si vous faites une simple recherche sur le net et vous tapez juste Dieu du temps, vous aurez différents dieux du temps en qui les hommes ont cru. Il y a le Dieu du temps grec, Dieu du temps nordique, romain, latin, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Depuis la nuit des temps, les gens savent bien que le temps a été créé. Le temps est géré par une certaine divinité. Et ici, à travers juste l'histoire du peuple d'Israël, nous pouvons déduire que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob est le Dieu du temps. Il est en effet toujours présent et actif à travers les siècles. Ici, au verset 5, on nous dit « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Ce verset nous parle évidemment de la naissance de Jésus-Christ. Et vous savez, cette prophétie a été dite 700 ans avant cette fameuse naissance. Il y avait donc au moins 7 générations entre la prophétie et sa réalisation. Et puisque notre Dieu est omniprésent, notre Dieu est fidèle à sa promesse, notre Dieu est le maître du temps, alors rien ne saurait faire obstacle à son plan. Cette prophétie est réalisée il y a 2022 ans passés. Chers frères et sœurs en Christ, quand Dieu a un plan pour vous, personne ne peut l'empêcher. Il le réalisera en son temps et à sa manière. Alors soyez confiants et fidèles à lui. Le royaume appartient au Seigneur, car deuxièmement, il est tout puissant. Il est dit au verset 1, « Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Mais c'est quoi vivre dans les ténèbres? On vit dans les ténèbres lorsqu'on ne peut pas adorer le vrai Dieu, comme c'était le cas des Juifs déportés en Irak à l'époque. On vit dans les ténèbres lorsqu'on est esclave. Spirituellement, lorsque nous ne prions pas Dieu, nous sommes esclaves de Satan. Nous sommes
esclaves du péché. Et sachez que Satan est malin. Il nous initie petit à petit au goût du péché, jusqu'à ce que nous devenions dépendants. Ça commence par le péché mignon, et ça devient très vite un péché patient. Et Dieu sait qu'une fois habitués, nous devenons dépendants. En ce moment-là, il est impossible d'arrêter par sa propre volonté. Il nous faut la puissance de son nom pour nous délivrer, car il n'y a que la lumière qui peut chasser les ténèbres. L'enfant qui est né se nomme aussi Dieu puissant. Il est plutôt puissant en amour, car il a donné sa vie même pour que nous ayons la vie éternelle. Nous aussi, nous devrions nous vêtir de cette puissance. N'ayez pas peur de chasser, au nom de Jésus-Christ, tout ce qui vous hante et qui vous fait peur. Le royaume appartient au Seigneur, car troisièmement et dernièrement, il est le seul sauveur. Il est dit au verset 5, « Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. » Bien que cette prophétie ait été dite 700 ans avant la naissance de Jésus, elle nous explique la réalité de l'incarnation de Dieu. C'est pour nous dire que la foi en Dieu n'est pas juste une idéologie, ni une religion. C'est toute une vie et un cheminement avec Jésus-Christ qui est venu sur terre. Et donc, notre Dieu est à la fois invisible et visible. Il est à la fois au ciel et avec nous ici-bas. Un Dieu à la fois grand et pointilleux. Un Dieu qui s'occupe jusqu'aux moindres cellules et aux moindres muscles de nos corps. C'est pourquoi on l'appelle aussi admirable. Jésus-Christ est aussi prince de la paix, car il n'y a que lui qui pourrait établir la paix dans le monde et dans tout un chacun d'entre nous. Lui seul que nous sauver de la perdition éternelle, car il est écrit dans Philippiens 2,9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors comme Dieu l'a fait avec les déportés à Babylone de l'époque, le Seigneur nous parle aussi lorsque nous sommes dans l'adversité. Il a toujours un plan pour nous sortir de nos traversées de désert. Chers frères et sœurs, Jésus-Christ est né il y a environ 2022 ans. C'est un plan bien élaboré depuis la chute de l'humanité. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous et il nous demande que notre confiance et notre engagement pour que ce plan fonctionne. Alors mettez vos projets entre ses mains, vos études, vos travail, vos vies amoureuses et votre vie de famille et vous verrez que le Seigneur est fidèle. Ayez confiance en lui, car le royaume lui appartient. À Dieu seul soit la gloire. Amen.